tonga eto Tandrazana Alina kosa i Angelo Rakotomanga pitarika ny Lolo sy ny tariny. Ny Lions Club Antananarivo no nanafatra azy ka misy ny fampisehoana ho tanterahany mba ho fanampiana ireo olona sahirana. Hitondra ny anjara brikiny ho fanampiana ireo olona sahirana indrindra tao aorian'ny vola niatra teto amin'ny fireneny i Rakotomanga Angelo, filompanorina ny Lolo sy ny tariny. Omaly alina no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato i Rakotomanga Angelo izay nanamafy fa anampy ny Lions Club Antananarivo avoty eo amin'ny fanatanterahany Asasoa ka izay no anatanterahany Lolo sy ny tariny fampisehoana ao amin'ny Café de la Gare Soarano amin'ny fa 4 ny volana Aprily ho avy izao. Ny fisorana voalohany apetrako dia amin'ny Lions Club azony amin'le mahazo an'le firenentsika tsapako hoe tsy rariny raha toka mba manao zavatra dia ry zareo no nanaiky mba ho ampiana ho ampiko amin'io zany ka zay zany tena antony ty fampisehoana amin'ny 24 amin'ny Café de la Gare ty ny zavatra rehetra ny vola rehetra azo ao dia ny ametsika ny Lions ahafahany manao ny Asasoa efa fanaony hatramin'izay fanao Asasoa any amin'ireo le havatsika le mila fanampiana zany dia zay mihitsy no anton'le izy. Mbola isy ihany koa moa ny fampisehoana ataon'ny Lolo sy ny tariny ny fa 4 Aprily eny amin'ny Belle Village Arivony Mamo. Ireo bombokasy any mamy omeko anao tsy tany ambariny tasy ahomaly tsy nahity ilay voninkazo tinao ka indro mitondra ireo bombokasy any mamy omeko anao. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy no masaka azo natolotra ao antsika tamin'ity hariva ity isoaranao nanaraka hatramin'ny farany vaovaontsika tamin'izao fotoana izao. Manome fotoananao kosa ny tenako amin'ny rapitso indray mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ary.